Rahavantsika rehetra indray amin'ity sabotsy ity tany amin'ny 700 kilometatra avaratra andrefany Nosy be indray no nisin'ny foiben'ny Sidoa raha tamin'ny manodidina ny tany amin'ny 3 ora maraina tany hoany. Nahitana fianana ny heriny ary dia nilatsaka ho 520 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy. Tafiditra kosa dia 300 kilometatra isan'ora. Amin'ny ankapobeny rehefa natao ny fizahana dia tsy hisy fiantraikany mivantana amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara intsony aloha ny fisian'ny tia rivodoza Sidoa ity noho izany dia foana avokoa ireo filazana loza rehetra mahakasika an'ity rivodoza ity. Ao anatin'izay nefa dia tsara manamarika fa ho an'ny anio sabotsy dia mbola mitoetra trany mitombona trany ny filazana fampitandremana ho an'ny mahakasika ny alin-drano ho an'ny morotsiraka avaratra andrefan'ny Nosy mbola tsy azo atao zany ny miandrika raha ho an'ity anio sabotsy ity. Dia izay no misongadina kely indray ho an'ny vaovao ho an'ny Sidoa amin'ity anio ity maraina ity manaraka indray velomatoa.